La 4G Batelma vous présente Nivava. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Finaritra tompoko lasy tompoko avy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Inanombotsika ny vaovao dia rono lavon'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara tato anatin'ny 420 ora. 13 amin'izao ny tranga vaovao araka ny tatitra tamin'ny ity androany ity miantanandrianay. Tamin'ny fitiliana miisa 427 13 amin'izao no voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Misy njara amin'ny faritra maromaro ireo tranga vaovao ireo. Tsy ny faritra Analamanga aloha zany androany no betsaka indrindra ireo voatily ny tondra ny tsimok'aretina fa ny faritra Bongolava fa tonga amin'izay tsika 20 ny tranga vaovao teto amin'ny faritra Analamanga androany. Faritra Vakinakaratra ny manaraka 720 ny tranga vaovao. Antsirabe avokoa izy ireo. 70 ny tranga vaovao tany amin'ny faritra Bongolava, 730 Tsiromandidy ary 3 Fenorive-be. Faritra Tsinanana 3 ny tranga vaovao. Tao Vatomandry avokoa izy 3 ireo. Faritra Laotramangoro dia nisy nahitana tranga vaovao anaky 7. Faritra Matsiatra ambony kosa dia 4 no tranga vaovao. Faritra Iorombe dia nahitana tranga vaovao 2. Faritra Boeny manaraka 3 no tranga vaovao tao Majanga voalohany izy 3 ireo. Faritra Sofia kosa dia nahitana tranga vaovao 7. 10 Antsoi, 2 Mandritsara. Faritra Diana dia 420 indray no tranga vaovao voatily tany 10 tao Antsiranana voalohany, 2 Antsiranana faharoa ary 2 Ambilobe. Ny ampiro ihany koa ny lavon'ny valinaretina Covid-19 raha nitatitra eo atoandro io. Misy sitrana vaovao miisa 420 amin'izao. Teboka maromaro no tsara atao. Anampina amin'ny fisorohana ny fahazonana ny aretina raha nambaran'ireo mpitsabo. Tsara kokoa raha ohatra ka hoe ny efitrano fandriana tsy mirehitra jiro no atoriana, izany hoe ao anaty aizina satria izay no ara-boajanahary. Rehefa ao anatin'ny aizina dia misy hormone antsoina hoe mélatonine izay vokarin'ny vatana, avokan'ny ati-doha zany io. Dia rehefa ohatra ka mamokatra an'io ny ati-doha dia matetika ao anatin'ny aizina zany no mamokatra an'io, azona fahatoniana io singa io dia mampatory ny olona. Manaova fahazarana, atao fahazarana mihitsy ny manalavitra ny efitrano fandriana, ny efitrano fatoriana, ny finday, ny fahitalavitra ary ny solosaina. Momba ny sakafo indray raha tiantsika ny ahita toro tsara dia ny sakafo hariva dia tokony ho sakafo maivana ary ny ora isakafoanana hariva dia tokony adiny iray na adiny iray sasany eo alohan'ny idirana eo am-pandriana. Zava-dehibe io. Hatreto 7,935 alina ny totalin'ny fitiliana PCR vita, 7,934 ny Jeune Expert. 7,401 alina tamin'ireo vita fitiliana no voamarina fa efa nitondra ny tsimok'aretina. 7,722 alina amin'ireo efa sitrana avokoa. 7,200 no manaraka fitsaboana ka ny 7,20 amin'izy ireo marary mafy. 7,70 amin'izao kosa ny efa nindaosin'ny fahafatesana. Mitaraina kosa ireo mpandraraha malagasy ankehitriny manoloana ny fomba fiasany eo anivon'ny autorité de régulation des marchés publics. Manano sarotra ny fikarakarana taratasy ka lasa zary sakana ho an'ny mpandraraha malagasy ny fahazahoana tsenam-barim-panjakana. Abrahama Randriamanana. Ivitoerana manana ny andraikiny eo amin'ny famoahana sy fandaminana ny fifanarahana mikasika ny tsenam-barim-panjakana ny ARMP na ny autorité de régulation des marchés publics. Mila mahafeno ny fepetra, miaraka amin'ny antota taratasy maro ny orinasa iray vao afaka misitraka ny tsenam-barotra avy amin'ny fanjakana. Isan'ny takiana amin'izany ohatra ny cahier de charge izay vidiana eo anivon'ny ARMP. Mitaraina ireo mpandraraha ankehitriny manoloana ny fomba fiasan'ity ivitoerana ity amin'ny fikarakarana ny antota taratasin'izy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny ora nambaran'ny tompon'andraikitra ny ora fisokafan'ity birao-mpanjakana ity ka lasa miteraka olana amin'ny fisitrahana ny tsenam-barim-panjakana izany. Ery zareo zany aloha nanomboka efa tamin'ny herinandro aloha ny hitako fa tsy haiko ny talohan'izay andro anankiroa ihany zareo no mandray dia ny talata sy ny alakamisy zany
Dia ho an'ny androany talata indray tsy nataony tamin'ny 20 sasany intsony ilay farany izany fa nataony hoe hatramin'ny 3. Miteraka fivezivezena be zany aloha ilay izy voalohany indrindra. Tsy ahafahana misoumissionner mihitsy ilay izy satria tsy azo ara-potoana ilay quittance nefa ny tokony constituer an'ilay dossier. Fangatahanay mpanjifa fotsiny izany dia hoe mba hajaina ilay teny filoham-pirenena aloha hoe miasa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 5. Izay fotsiny izany aloha ny angatahanay anankiray. Faharoa manarak'izay raha tena miteraka olana be ho an'ilay fournisseur ve le fasahirana namazo an'ilay cahier de charge ohatr'izao sao dia mba misy fepetra azo raisina tompoko mahakasika an'izay. Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana antony mahatonga ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ny taratasy ny fahavitsin'ny mpiasa-miasa eo anivon'ity toerana ity ankehitriny. Ny mandray kesy misokatra amin'ny kesy amin'ny 8 maraina hatramin'ny 12 sasany maraina dia amin'ny 2 sasany hatramin'ny 3 ny hariva. Isaky ny talata sy ny alakamisy ny antony natsasaky ny mpiasa testé positif daholo. Natsasaky ny mpiasa mbola testé positif mbola tsy afaka miasa mihitsy mahazo miasa mihitsy. Izay ilay olona. Mbola io mbola misy asa hafa ny ARMP mitokana zany manomboka amin'ny 3 hatramin'ny 5. Araka izany tsy ampy hatreto ireo mpiasa mandray ny antota taratasy eo anivon'ny ARMP. Ity ivon-toerana ity izay anisan'ny varavarana natanterahana ireo fampandrosoana apetraky ny fitondram-panjakana. Miverina miasa tsikelikely ny centre immatriculateur Amboda sy eny Kadibavoaka. Mizara roa mazava ny fandaminana ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana araka ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Voalohany fizarana carte grise manodidina ny 2 arivo tokony nivoaka nandritra ny fihibohana sy ny fanomezana toromarika momba ny dossier rejeté izay atao eny Kadibavoaka. Eny Amboda kosa andraisana ny antota taratasy toy ny attestation de non-gage ny carte violette sy ny maro hafa. Mbola tsy mandeha kosa ny fandraisana taratasy vaovao makasika ny carte grise sy ny permis de conduire. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ho fiara-miory tamin'ny famoizana aina paramède iray tany Ampany distrikany Miandrovazo. Hanao journée de solidarité manomboka rampitso hatramin'ny zoma ireo paramède manerana ny nosy isy ny fandraisana ireo marary mila fijabona maika na misy aza izay hetsika izay raha ny fanazavana azo io na saina. Manomboka rapitso alarobia fa 7 ny volana aogositra hatramin'ny zoma faraka 20 ny volana aogositra dia anatanteraka ny antsoina hoe journée de solidarité nationale ny paramède rehetra manerana ny Madagasikara. Voalohany indrindra aloha dia ho fisaonana ny famonoana tamin'ny fomba fianakaviana ny mpiara-miasa aminay ny paramède Rakajila Joseph. Mandritra ireo 3 andro ireo dia mizara roa ny fanatanterahana an'izany journée de solidarité zany. Voalohany indrindra eny anivon'ny CSB dia ikatona avokoa ny CSB rehetra manerana ny Madagasikara manomboka rapitso hatramin'ny zoma io. Tsy mametraka ny aim-bahoaka ao ambanin'ny zavatra mihitsy izay paramède ka raha misy teraka tonga na misy vonjaina ilaina maika dia mandray ihany ireo CSB ireo na dia mikatona ary izy ireo. Hoany hoan'ireo eny anivon'ny hôpitaly kosa dia service minimum no atao, izany hoe miditra garde ny paramède amin'ny 9 ariva ary miala garde amin'ny 20 maraina. Tsy miasa izy ny atoandro. Ny antony dia tsotra hoe misy dokotera ary misy mpiandraikitra ny fahasalamana hafa iandraikitra an'ireo marary mandritra ny tontolo andro fa amin'ny ariva ny paramède vao mandray ny asany. Izay ny fiseho an'ilay fanatanterahana ny journée de solidarité ho an'ny paramède rehetra eto Madagasikara. Mianjandrony tady eo amin'ireo syndicat hivondrona ny mpiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina makasika ny vola ho tsinjaraina ho azy ireo izay avy eo anivon'ny CNAPS ny antsipriny izay zetiny Yves Richard. Na efa nitondra fanazavana feno azany teo anivon'ny CNAPS ny 14 aogositra lasa teo. Mitoetra ny adihevitra makasika ny vola hoentin'ny CNAPS hanampiana ny mpiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina. Androany nanohitra ny randrana sindikaly izay mitaky ny ahazoana ny vola ary tsy haverina ny sindika miray feo izay vondronana sindika maro. Tsy voalaza ao anatin'ny code de prévoyance sociale ny mahakasika ny fampindramam-bola. Nefa kosa
radiniana amin'izao fotoana izao zany a tsy arak'ilay filazana azy hoe tsy mety amin'ny mpiasa le izy satria be dia be tena tsy toko tsy foroana ny mpiasa tompoko a izay miantso anay amin'izao fotoana izao mahakasika an'io a fampindramam-bola io ka na tsy vahaolana maharitra ary le izy a dia heverinay a fa vahaolana mahavonjy ny mpiasa ao anatin'ny fotoana fohy ihany zoan'ny syndika no mitaky fa kosa tsy tokony hanam-panantena zavatra tsy misy ho an'ny mpiasa. Mihamavesatra hatrany ny fahasahiranana ho an'ny mpiasa eny anivo ny sehatra tsy miankina, indrindra ny very asa nandritra ny COVID-19. Ny fanafainganana ny fisitrahana ny fampindramam-bola avy amin'ny KNAPS arak'izany no takiana. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanararaotana amin'ny endriny maro ataon'ny mpampiasa soronasa isan'ny tokony izay manakana ny fisitrahan'ny mpiasa ny fanampiany. Ohatran'ny ao amin'ny orinasanay manokana zao a raha ny teniny tao amin'ny talia jeneraly ny KNAPS hoe mpiasa ny asa hatramin'ny farany volana marsa 2020 no misitraka le fanampiana nefa ny orinasanay tamin'ny fotoana io nandefa mpiasa rupture l'amiable. Dia ireo mpiasa nalefa rupture l'amiable ireo tonga dia niasa ny alatsinainy nandraisan'ny vola. Dia eo le mpiasa zao no sahiran-tsaina hoe ahazo an'io ve izy sa tsy ahazo an'io. Ny orinasa zany tsy mbola tsy misy mpikambana ao amin'ny KNAPS, tsy misy mpikambana ao amin'ny OST. Mba te hisitraka an'le fanampiana ny tenen'ny foloina zany ny mpiasa dia tsy afaka satria na fiche de PR moa zany dia mba tsy hananan'ny orinasa zao amin'izay orinasa isana izay. Androany no nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nitondrany izay fahasahiranan'ny mpiasa eny anivo ny sehatra tsy miankin'izay, indrindra ny very asa nandritra ny COVID-19 sy ny fahitan'ny fanampiana avy amin'ny KNAPS ny sendika amin'iray feo izay hivondronana sendika maro. Manoloana ny fiparitany valina retina COVID-19 matsiaro tena ho ankilabao ireo olona manana fahasembanana. Tao anatin'ny fotoanan'ny fihibohana tsy nisy nijery izy ireo raha ny fanazavana azo na sokajiana olona sahirana sy marefo aza. Michela Renardo. Raha isanjaton'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara irery ihany no miasa amin'ny orinasa miankina na tsy amin'ny fanjakana. Ny 7 isanjato kosa miasa tena avokoa, misedra olana goavana izy ireo amin'izao. Olona manana fahasembanana zany saika hoe miasa tena, na izy mpanao volo na lahy na vavy, na izy mpanamboatra bisikileta, na izy mpanao taxifone, na izy mpanjaitra eny amoron-dalana. Zay zany ny asan'olona manana fahasembanana amin'ny ankapobeny, zany hoe ao anatin'ny sehatra informel na hoe sehatra tsy manara-dalàna. Tratran'izao le hoe fihibohana rahantsika manala hoe lavareny zao dia mazava loatra fa tsy afaka noho ny asa fanao ny andavanandro zay tedavany sakafo amin'ny fiainana andavanandro zany olona manana fahasembanana azo antoka fa tena ny asahirana dia ny asahirana zany ny olona manana fahasembanana ao anatin'izay sehatra ny asa zay sy ny fivelomana. Manoloana ny fipariahany balana retina COVID-19 fa matsiaro tena ho ankilabao izy ireo. Antony maromaro no mahatonga izany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar. Dia mahatsiaro izay fa ny olona manana fahasembanana dia somary adino satria araka ny resaka ofisialy ary ny tena tsaroako hoe dia avy amin'ny ministera-mponina mihitsy no nanitrikitrika fa hoe ireo le olona izay niasa ka very asa na ny ena ny fidiram-bolany ireo no mahazo ny fanampiana fa tsy ireo le izay ataontsika hoe marefo vokatry ny fiainana. Antony faharoa dia zao iny mifototra amin'ny fanadihadiana na enquête ny fahazonan'ireny fanampian'ireny. Nefa ny zava-misy dia zao hoe le olona manana fahasembanana na izy tsy mahafantatra mihitsy ny toerana sy ny daty anaovana le enquête na izy mahafantatra ihany fa saingy izao le toerana anaovana le enquête no tsy accessible aminy.
Nantontanisany Organisation mondiale de la santé 15 ny olona maneran-tany no manana fahasimbanana, mihoatra lavitra izany anefa raha ny antontanisy amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Manomboka miverina tsikelikely ny sehatrasany fizahantany amin'izao fotoana izao. Paikady napetraka ireo mpisehatra ny fanomezana tolotra samihafa maimaim-poana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Miantarandrianay. 5 volana latsaka ny sy ny famehana ara-pahasalamana sy ny katsoany asa tanteraka ho an'ny mpisehatra amin'ny fizahantany. Amin'izao fotoana izao manomboka mamerina tsikelikely ny sehatrasa amin'ny tontolon'ny fizahantany izay ireo mpisehatra samihafa. Kendrena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Fampiroboroboana fizahantany tsika dia mieritreritra foana tsika hoe vahiny izany. Vazaha nalatsiny fa ohatry hoe mahitra foana tsika fizahantany dia fotsotry. Nefa ny fizahantany betsaka indrindra Madagasikara dia tsika malagasy. Satria hitantsika zao fa sahirana ireo faritra eto Madagasikara rehetra izay mivelona ny fizahantany. Mila zany tsika manomana zany ny fiverenana ny fizahantany anatiny malagasy na resahako amin'izay fizahantany izay dia mazava ho azy fa misy protocole moa zany efa vokaran'ny ministera izay misahana ny fizahantany ao anatin'izay fiarovana mponina satria zavatra voalohany dia tsara tatontsika ambany zavatra mihitsy ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy dia anatin'izay fanazana fepetraitsika miezaka zany mitady vahaolana sy mametolotra moa zany ahafahantsika mamerana sy mamerana amin'loany ny fizahantany. Isan'ny hetsika karakarain'ny hortanana ny office régional du tourisme d'Analamanga ohatra manoloana io ny hetsika marche à pied. Ireo mpiseradia no isan'ny azo tombony amin'izany. Gida amin'izay fotoan'izay no mahazo an'ilay prestation le karama satria hitantsika koa fa bebe ny gida zany tsy miasa nandritra ny 5 volana satria tsy mizahatany tsika dia famerenana koa an'izay asana gida izay. Nandry ny fotoana fiboahana aloha zany dia hitantsika fa ny natontanisana statistika anay dia mikaoty izay ny olona izay mivahiny any amin'ny hôtel. Dia isam-bolana eo amin'ny 40 000 nuitées eo zany ny olona mandeha amin'ny hôtel avant confinement dia antsontsika amin'ny teny tsisy pratiquement zéro. Dia anatiny io misy endriny be dia be. Ohatra fotsiny izao inona mampalaza ny Antananarivo amin'ny resaka fizahantany dia ao ny randonnée fahazadiny fa fizahantetsaka koa mizahantany Antananarivo ny resaka business. Dia hitantsika fa be dia be zany ny tsena hitantsika ny tsena mbokatra no izay atao Antananarivo dia tanjona moa zany dia miamerenana izay lafin'ny fizahantany izay tsy tafiditra ao anatin'ny statistika antsika moa zany. Raha ny fanazavana nanomboka tamin'ity herinandro ity ary aritra 2 volana ny marche à pied karakarain'ny hortana. Tanjona ny fandraisana anjara malagasy amin'ny fizahantany anatiny. Namafisy ny tompona andraikitra fa anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana no anatanterahana izay. Mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa avao ndeha ary aloha anaraka adoka varitra. Isanandro. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Malagasy mirahiny mandresy ny elanelantany mbola toy ny fiainam-bidy 20 isanjato amin'ny smartphone Telma rehetra.
travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. We love chocolate. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Amin'ny asa fanoloana ny fantsona lehibe eny amin'ny rocade est Nanisana. Nisy ny olana nahatonga ny fahataran'ny asa raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra ny alarana avy. Toerana maro manodidina ny Nanisana no nahitana fahatapahan-drano noho ny asa fanamboarana fantsona izay ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny Jirama eny amin'ny rocade est Nanisana. Ny rocade est rond-point Nanisana sika izay tetika asa lehibe fanamboaran-dalana moa zany ka mazava ho azy niova ny sorotry ny lalana tamin'ny fisian'ity rond-point vaovao ity dia niova arak'izany ihany koa tsy maintsy niova ny fantsona izay nitondra ny rano izay nanaraka n'ilay lalana teo aloha zany dia tsy maintsy nametraka fantsona vaovao. Efa nisy ny fanomanana n'io asa io herinandro maromaro talohan'izao ary omaly moa no voatondro fa hanaovana ny fanatanterahana ny fampifandraisana no fantsona ireo. Rano vinavinana omaly ny fiverenan'ny famatsiana rano teny amin'ny manodidina. Nisy ny olana ka nahatonga ny fahataran'ny asa hoy ireo tompon'andraikitra. Faritra maro no vatsian'io fantson'io rano. Milina mpampakatra tosika avy eo Nanisana dia eo amin'ny 500 ka hatramin'ny 700 metatra toratero isan'ora. Izay no entiny ary dia lehibe zany faritra izany satria mialy eto Nanisana zany no mamatsy ny faritra afovoany avaratra Antananarivo. Izavy moa zany Ankerana sy ilany amin'Ankaditramamy Ambatobe, Masinandrina, Analamahitsy Ray Manontolo izay tonga hatrany Ankadikely Ilafy ny farany amin'iny aksa iny zany ary eo koa ny ilany Ivandry, Alarobia ary hatrany Soavy Masoandro. Tsy aivony nanomboka omaly no tapaka ny rano eny an-toerana noho io fanamboarana io. Efa iverina tsy ela kosa izany rano fanazavana hatrany. Eo ampamaranana amin'ny eza fotoana izao ny fananganana EPP manara-penitra ao amin'ny commune ambanivohitra Betsika district any Ambilobe. Fotodrafitrasa ahitana efitrano fianarana miisa 8 izay tafiditra ao anatin'ny fampanantenana ataon'ny filohan'ny Republika Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ireo nazo anjara amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena malagasy ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Betsika district any Ambilobe. Nazo EPP manara-penitra izay manana efitrano fianarana miisa 8 ary misy rihana. Eo ampamaranana ny asa fanamboarana ity EPP manara-penitra eto toerana ity amin'izao fotoana, ireo orinasa nahazo ny tsena ka ny fampidirana jiro sy ny fandokoana sisa no atao ankehitriny. EPP manara-penitra izay nampanantenan'ny filoha mandalo eto moa zahay eto Betsiaka mijery ny fizotran'ilay asa. Ny fahitako azy dia efa vita fa ny électricité zao zany no mbola sisa ka io zao monsieur le président iraka moa nataonay eto dia ohatran'ny zay zany le izy le bebe manara-penitra zay quota azo ny diana tamin'ny filoha dia nosafidianina zany ny Betsiaka. Nandritra ny fidinanay fotony nanara-maso ny fizotry ny fanamboarana ny lalana mampitoy an'ny Voemara sy Ambilobe. Nijery fotony ny fizotry ny asa fanamboarana ity EPP ity ihany koa
ny filohalefitry ny antenimera-pirenena faritra diana ahafana manao tatitra momba izany. Miroso amin'ny fandaminana sy fanadiovana ny tsenan'Andravoahangy ny CEA tamin'ity androany ity, nitondrana fanavaozana ihany koa ny trasagena parkinana fiara eny an-toerana indrindra ho an'ny fiara mpitatitr'entana. Yves Richard. Nanomboka androany ny fiaramentany sampandrara misahanantsiny. Ny fitaterana sy ny fanajariana ny tanan-dehibe ho anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana ny tsena eny Andravoahangy. Ankoatra ny fanadiovana, entitra ny baiko amin'ny fampanajana ny fitsipika kapobeny, indrindra ho an'ny mpivarotra moron-dalana. Izao fandaminana zao tsy ho vita isan'andro fa tsy maintsy misy ny fiarahamentana avy amin'ny daholobe. Entina hanatsara ny fiainantsika, entina hanatsara ampilamina ary ahafinaritra no tanjona amin'izao rehetrarehetra zao ka aoka isika samby anaraka ny fandaminana. Ny tsena araka n'izay mbola zay amin'ity toerana ity zany tsy tokony hisy tsony fivarotana ao anatin'ny trottoir na ao anatin'ny arabe. Na efa nisy aza ny toerana natokany komuna amindrana ny mpivarotra hatreto. Maro ny teboka tsy mazava amin'ny fandaminana hoy ny mpivarotra nanaovana fanadiadiana. Zay zany tonga aty Andravoahangy mandeha tongotra lavitra be zay nefa zay ameny tikekely mba hoe hivarotra zay ameny toerana. Nefa zay rehefa tonga natoloka taty zay ny alina dia tonga maraina namonjy tamin'ny sisiny izy zay. Dia rehefa avy eo zay tsy navelany mivarotra fa vao maraina be ny zareo dia efa tonga nanalanay. Dia mba mangataka zay mba mevitera zay tompoko. Toran'olona le torana dia lasa voarokan'le olona zay mahana numéro ticket mihitsy aty zaraina tamin'ny sabotsy. Nanomboka teny amin'ny Masikara hatrany Andravoahangy tsena no nanomboana ny fandaminana ny tsena androany. Nirosoana ihany koa ny trasazana ny tsipika fanamarihana ny toeram-piantsonana, indrindra ho an'ny fiara fitateran'entana. Tanjona ny andrindrana ny toeram-piantsonana izay mitarika ny fikorontanana eny Andravoahangy amin'ny ankapobeny. Maro ny lamina tsy maintsy atao amin'ny fizarana ny sosialim-bahoaka antony andehanana izany tsy kelikely hoy ny tompony andraikitra tamin'ity androany ity. Mifanindran-dalana amin'ny fizarana ny fifandraisana ireo fitarainana io na saina. Teto amin'ny kianjan'ny Betongolo indray no nanatanteraka ny fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny boriboritany fahatelo androany ary olona 7valonjato no nisitraka izany. Nanambara ny solombavam-bahoaka fa noho ny rindran-damina tsy maintsy apetraka no mahatonga ny fizarana mandeha tsy kelikely. Efa 3 andro zay no nanao an'io liste io izahay niaraka tamin'ny ministère dia vita ny affichage zany dia mbola nandray ihany koa avy eo ny nisy doléance satria misy tamin'ireo tsy tafiditra tao anaty liste moa zany tsy tratratrano sy mety hoe misy motif maro samihafa tsy nahatratra anazy tao an-tranony dia niverenan'ny ministère zay nidina teny zareo dia naka an'ireo liste an'ireo olona zay tsy tafiditra tao amin'ny recensement ka nanamarina tany amin'ilay tranom-ponenany zany hoe tena mipetraka ao marina le olona dia hoe ara-dalàna zany ny taratasiny dia ireo olona ireo no nampidirina tao anatin'ilay liste nazahoana liste madio vaovao marinika eto ihany koa fa niala tao anatin'io liste ihany koa ireo izay efa nahazo ny atosika fameno sy ny sosialim-bahoaka zany hoe le gonina 10 kilao satria efa nisy nisitraka zany tamin'ireo fokontany anankiroa ireo. Andraisana fepetra ireo izay tratra manao kolikoly amin'ny hetsika fanampina ny vahoaka malagasy ity raha ny fanazavana ary miara-misy alany tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony amin'ny fandrindrana ny asa. Ary hitantsika nga mampirofo androany araka ny teny madame député teo tsy dia nahitana olana teo amin'ny carnet intsony satria efa tena mifamepetra mihitsy ary tena tsy misanga mihitsy amin'izay mbola manao an'izany. Dia zay somary elaelan'ilay izy satria be da be ny vérification tao vao tonga amin'izao. Zay mahatonga ny boriboritany hafa hoe mandeha tsikelikely izy. Aleo koa mandeha tsikelikely dia tena izay olona tokony hisitraka ny tena misitraka. Zany akory tsy miteny hoe raha ohatra tsy nahazo andrano ilay olona dia afaka mbola mitaraina izy hoe zay tsy nahazo zay tokony azo dia verifiena ny carnet verifiena ny toerana misy anazy fa efa manomboka mizotra ilay izy ary miena ny olona fimenomenomana. Beorivika ambato mitsangana ambody vona ankady fotsy antany fotsy isan'ny fokontany isitraka manaraka ity fanampiana ity ary eo ampamaranana sy ampanamarinana ny lisitra ankehitriny ny tompon'andraikitra.
Vaovao any amin'ny faritra kosa indray any Toamasina mpangalatra tukutuka miisa 4 no nahiditra amponja taorian'ny fitsarana azy ireo tamin'ity androany ity. Mbola ao anatin'ny fikarohana ireo atodonkotrika sy ny namany ireto jolahy ireto ihany koa ny mpitandro ny filaminany fanadina. 4 amin'ireo jolahy mpanafika tukutuka atreto no saron'ny mpitandro filaminana hatramin'ny isian'ny fihibohana fotoana izay tena nampirongatra ny hialatra tukutuka tany Toamasina. 20 taona ny zandriny indrindra raha toka 12 taona kosa ny lehibe indrindra ary mpamily tukutuka ara-dalàna ny iray tamin'ireo jolahy ireto raha ny nambarany teo anivony mpitandro filaminana. Tsy hoe tratra reto olona reto akory dia tapitra treo ny hialatra tukutuka fa mety mbola isy groupe na olona mangalatra tukutuka anoany tsisy hafa aminay fa misy mpangalatra fa makitrano tratra teo fa mbola misy vakitrano ihany ka tokony malina lalandava ny tompona tukutuka indrindra fa ireo mpamilina tukutuka ny amin'ny hariva mba tsy handeha hivoaka ny tanànan'ny Toamasina. Mazava koa ny tukutuka dia tokony hiasa atao anatin'ny commune urbaine Toamasina fa tsy tokony hiasa ivelan'ny tanànan'ny Toamasina ka manentana azy ireo tsy handeha any amin'ny toerana tsy tokony andehanana raha misy olona maka indrindra amin'ny harivariva satria ny mode opératoire n'ireo olona dia matetika amin'ny hariva ary mivoaka ny tanànan'ny Toamasina foana hitondrany azy ary eo no miseho lay fangalarana na le vonon'olona. Manoloana ny fihetsiketsehana omaly izay nitotosan'ny mpamily tukutuka sy tompona tukutuka tany Toamasina efa nisy ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana mba hakasika ny rindran-damina rehetra izora ny fanadidina alalàna ny tena marina. Nitohy tamin'ity androany ihany koa io fihetsiketsehana ataon'ny mpamily sy ny tompona tukutuka io nanoloana ny lalapany fitsarana ambaratonga voalohany taoriny nandrenesana fa hiakatra fampanaovana tamin'ity androany ity ireo jolahy voasambotra ireo. Ankoatra ny famoahana ny marina makasika ity raharaha halatra tukutuka any Toamasina ity, mitaky ihany koa ireto mpamily tukutuka ireto ny amoahana ny naman'izy ireo izay nahiditra ponja sy ny fanafoanana ny fanorenana ny vidin'ny tukutuka very vokatry ny halatra ataon'ireo andian'olon-dratsy. Ny tukutuka le vantikely chauffeur amin'ny maha chauffeur anazy matahotra ho foaty izy matahotra ny ainy dia tsy maintsy very ny tukutuka izy dia asena nalefa migadra any nefa le vantikely dia ny angatana izany aleo mba mivoaka le vantikely satria efa tratra le olona mpangala koa zany mbola misy raika mbola misy vantikely zany reto zany zao mbola mandoa vidina tukutukin'olona very ny tukutuka nentiny dia zavatra tsy nataony zalahy le olona nangalatra efa tratra alao le traite zany nao mba foanana treo alefa makany amin'le olona le tena victime zany le taorian'izay nanazava tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ankilan'ny komandiny vondro-tobiny mpileovana izy andarim-biri-pirenena any Toamasina fa efa mipelatanany ny manam-pahefana ny raharaha ka mila fotoana sy fitoniana ny fanatanterana ny fanadiadiana. Mbola misy zavatra ny fametrahana hoe ahoana ny ampitsara ny tsy hiverina tsony ary ny atratrarana le tena hoe iza le mpividy dia iza zay le tanjona antsika izay ireto fanombohany fotsiny io fa raha zao firaisakinareo zany tokony ilamina eo amin'ny mandra-pahatongavana izay fotoana atratrarantsika anazy mila fitandremana ary mila firaisankina fa izay paikady zay no nefa nivorina hoe ndao tsika hitady paikady iarahana mba tsy ampisy ny veriberena io fa efa tratra eto efa tratra ny anarany io tsy votsotra zany io raha fahitan'olonareo zany tsy votsotra io minoana reo raha tena nanao reo tsy votsotra zany io fa ny angatanareo ny jeriny tarehany le risque amin'ny resaka fiainan'olombelona raha sanatry sanatry ny anankiray anankiroa amin'ireo fotsiny mikasitanana eo tsy voasakana n'izay. Taorian'ny famotorana ny fampanoavana ny tolakandro teo nahiditra amponja avy hatrany ao amin'ny fonjany Ambalatavoangy izay efa day ireto ary mbola mitohy kosa ny fanadihadiana sy ny fikarohany ny atidomikotroka izao tambazotra na halatra tukutuka ny Toamasina ity raha ny fanazavana. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia tovovavy iray 12 taona nisy nanolana tany amin'ny commune Andilan'ny Toby distrikana Ambatondrazaka raha ny fitantarany ireny lasa tsy miteny intsony ity tovovavy ity taorinany izay efa eny amin'ny fitsarana ny raharaha ankehitriny fanadina. Ny faraparan'ny volana Jolay iny no nitrangan'ity trangam-piarahamonina ity ankizivavy 12 taona iray na olana lehilahy 20 taona tany amin'ny commune Andilana Toby distrikana Ambatondrazaka. Avy any ndrano bebe zany izy ho anitsena tamin'ny OVND io dia iny natsony le raika lahy fanena teo akaiky ny commune teo zareo
dia le izy niakatra le lehilahy niakatra dia le zaza nidina dia natsony ny zaza hoe avimana hoe dia afy zany le zakely hoe aninona dia akazava andaonao alay ty zavatra ty dia lasa le zaza nanaraka anazy dia rehefa avy te tonga dia nivoainy le trano dia nakatiny le trano zany dia nitapena ny vavan'le zaza dia taitra ary le zaza avy te dia tsy nahatsy fa tonga dia nitsoahany ny kolotiny dia nataony amin'ny fanaovana anazy amin'izay le zaza dia aveo mbola niraolony le zaza vonoko anao raha mipenipeny amin'olona dia viny le zaza tonga dia lasa nody nefa hony izy fanatatra dokotera zay toko dia inona filazan'ny dokotera hoe efa simba mihitsy zaza io taorian'izay lasa tsy niteny intsony ity ankizy vavy ity firy taona moa ndre firy taona anao aisinareo mipetraka maheno nefany ianao maheno ny miteny manana ireny fa misy ambadikafy izao tranga mahazo ny zanany izao zaza normal mihitsy io nanomboka tamin'le zay avy any amin'ny polisy tamin'ny tribonaly iny izy nefa nanao any natonga anazy tsy niteny tompoko dia tao amin'ny polisy zay moa nisy rahavavindreny nangataka razomata aminay dia zay moa tsy nanaiky dia nisafony ny tanako ny tareko dia nisafony koa ny tanany zanako dia afaka adiny ray ny safony iny ny tanan'le zanako dia mivonto dia ozy niteny le zanako taminay hoe mamavoto ny tanako dia zany moa niteniko hoe ataova mivodiny ndre fa tsy maninona avy io dia niteny tamin'le polisy hoe safony ho ny tareko dia nisafony ny tanako dia ozy le polisy hoe rafa tadidiny ndre tsy maninona avy io dia alina n'iny moa le tanan-janako nangotsika be dia menimenina izy misy zavatra manalokaloka anazy zany dia aveo arapitsy marainy niakatra parquet tamin'ny alakamisy zay dia mbola mena ansian'le vehivavy ihany ny zanako hoe ianao ozy izy tsy anao razoma ozy fa tianao gatra moa i lehilahy io ozy izy dia zany niteny le zanako hoe za ozy le zanako tsy anao razoma fa zavatra mazana rehefa tsy fidiny io dia zany nitenindry ozy izy ary fakahita tsara tsika dia misy vavolo deseka niraisiny tanany le zanako dia ve nisy vavolombelona mihitsy na raha tsy nisakasakana le vavolombelona re le zanako nisaiky voarainy tanana mihitsy raha aminalo dia fampizaviana satria le zanako rehefa aliny lakamisiny iny dia menimenina be nyantso hoe ataon'le vehivavy tsy matsaro saina hono izy dia akombony hono ny vavany zao izy mandrakitsika amin'ny teny zao dia mitanga le zavatra tsy ivona efa eny amin'ny fitsarana ity raharaha ity ary efa ny tanàna amponjavonjy maika ilay voaroroy fa nanolana raha mipitso 7 ny volana aogositra 2024 kosa no voalaza ivoany didim-pitsarana lafim-baovao hafa kosa indray sehatra ray azahoana vola ary mbola malalaka eto Madagasikara ny fiompiana kankana amin'izao fotoana izao vidina 3 alina ariary ny 100 grama io ny nasaina sy andrana tenana samy manao izay ho afa ny ankehitriny ny herivelona rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao ny mamboly azo ao ireo manodina fako sy mitady fomba maro samihafa hiadiana amin'ny fiovaova ny toetrandro ho an'ity orinasa tsy miankina iray ity ny fiompiana kankana sy ny fanapariana izany no ataon'izy ireo ho fiarovana izay tontolo iainana izay ato zao kankana ato zany zareo anatin'ity ato dia ato misy io zany tsy maintsy asiana grillage ohatran'izao amin'izay mba miaro azy amin'ny voalavo reny zany le fakana zezika zeny le lombricompost ho izitsika inona zany reo miaraka amin'ireo zao ity zao tain'omby miaraka amina mololo afaka ompiana any an-tokantrano ny kankana raha nambaran'ny tompona andraikirety orinasa ity 3 alina ariary ny vidin'ny 100 grama ho an'izay maniry ompy ary io ihany koa ny hividianan'izy ireo any ariana ho an'izay hivarotra izany raha miompy kankana dia vetivety ihany azo lazaina hoe vetivety raha mitany sehampiariana hafa dia mahazo tombony satria ny kankana dia aingam-pitombo ao anatin'ny 2 volana 3 volana ianao dia mahazo x2 ny lanja izay nampidirinao tamin'ny voalohany ary miafaingana ny fitombony arakarak'izay rehefa avy eo moa ny kankana arak'ilay vidiny teo hoe somary lafolafo dia mahavonjy amin'ny andro sarotra satria quantité kely no amidinao dia efa afaka azahoanao vidim-panafody ny sakafo ao an-trano mifameno amin'ny fidiram-bolanao dia izay no apresianay koa ny mponina zany
indrindra fa eto andrenivohitra iompy an'izay kankana izay. Tsy mila toerana lehibe ny fiompiana ity kankana ity. Manodidina ny 20 cm toradroa ny toeram-piompiana azy eto amin'ity orinasa ity. Izy ireo izay mivarotra ihany koa izay toeram-piompiana izay miaraka amin'ireo kankana. Ity modèle na lombricomposteur maison izay vitanay voalohany. Efa mihatsara arakarak'izay moa zany ny modèle nataonay amin'izao hitanareo ambany dia atao anatin'ity ato deux niveau le izy fa atao anatin'ity ato ilay kankana. Zany rô zao taratasy. Misy taratasy potikana baoritra, misy ravina, misy hoditra voatavo, akondro, laisoa, bebe, karaoty, ovy, izay sisan-tsakafo rehetrarehetra avy nandrahoana zany. Afaka asiana vary masaka ihany koa. Afaka asiana vary fa misy fepetra kely tsy maintsy arahana raha voavary natao aminy. Dia ny tongolo ihany no tsy mety aminy zavatra misy fofona be. Fa tia azo atao an-dakozia, azo atao ivelany arakaraka ny itiavantsika azy. Tombony maro no azo amin'ity fiompiana ity raha ny fanazavana hatrany, ankoatry ny maizy afaka itadiavam-bola. Amin'izay fotoana izay sady mahazo tombo ny fianakaviana amin'ny fiainan'ny fotoana fikirakirana ny fako, vitsy sisa ny fako izay hoe natao hoe ho ariana no mahazo zezika koa izy afaka anaovany fambolena ao an-tokantrano, ny zaridaina sy ny voly azo hohaniny. Omena atao fanampin-tsakafony akoho amin'ny maha hoe misy ta ambony dia ambony na protéine sy calcium izay dia fanampin-tsakafo tsara ho any akoho izy ary afaka mampitombo ny lanjany akoho farak'izay aingana. Dia ohatr'izay koa ny trondro azahoana rendement betsaka. Ny zezika azo avy amin'ny kankana na lombricompost dia manana taha voalanjalanja na NPK mandonaka ny tany sy mamerina ny tsiron'ilay tany izay efa hoe maty zany. Ankoatr'izay koa dia mampitombo 10 hatramin'ny 20 isan-jato ny taham-pamokarana ny fampiasana azy raha mitaha amin'ny zezika hafa. Eusenia Foitida no anarana siantifika an'ity kankana ity ary nafarana avy any ivelany. Tany amin'ny taona 90 no tonga teto Madagasikara ity karazana kankana ity. Ankehitriny misy fikambanana tanora mampahafantatra sy manamparitaka azy amin'ny faritra maro. Noho ity kankana ity manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa ihany koa ahafahana mampidi-bola ao an-tokantrano. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Frantsa manomboka ny fiandohan'ny volana septambra izao tsy maintsy manao arovava avokoa ireo olona rehetra any anaty orinasa. Miantso amin'ny fanatanterana ny télétravail ihany koa ny gouvernementa frantsay fanadino. Vokatry ny fiakarana isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny Covid-19 ny Frantsa, tapaka fa manomboka ny fiandohan'ny volana septambra izao, tsy maintsy manao arovava avokoa ny olona rehetra ao anatin'ny orinasa. Nantontanisa 420 isan-jaton'ireo nahitana trangana Covid-19 atao anatin'ny herinandro maromaro tany Frantsa no teny anivon'ny orinasa. Ny fanaovana arovava izay takiana indrindra amin'ny toerana miboka, ohatra amin'izany ny toeram-pivoriana, ny lalantsara, ny toerana fisoloana akanjo. Raha ny antontanisa efa mihoatra ny 3 arivo amin'izao ireo tranga voamarina fa mitondra indray ny Covid-19 ny Frantsa, taorian'ny fivoahan'izy ireo tamin'ny fiboana ny 12 Mey lasa teo. Ireo olona latsaky ny 70 taona amin'ny ankapobeny no tena ahitana izay tranga vaovao izay. Etsy ankilany, entina misoroka ny fiparian'ny valana aretina, miantso ireo orinasa rehetra ao Frantsa amin'ny fanatanterana ny télétravail ny gouvernementa any an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiany ianao nanaraka izany soava tsara tompoko.
Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.